De mbola mitohy ihany ny resakantsika hoe maninona vehivavy no lasa be klitorisy dia ka io anefa vatan'ny vehivavy. Mitovy vehivavy hoe misy ngeza, kely, fohy, ohatran'ny latakelahy koa misy lava, fohy, matavy, mahia, ohatr'izay koa vehivavy. Misy manana lehibe, misy manana kely. Efa natoraly amin'ny vehivavy io noho izany tsisy maharatsy an'izany fa efa io ny zava-misy eo. Anjara alisany fotsiny milalao anazy. Fa aoka aloha nisy fanontaniana tany aloha hoe nijery tongotra ilay klitorisy dia hoe niondrika tao kiala nijery ilay tongotra klitorisy. Ka ilay izy ange zareo dia tsy hita hoe avy ety ivelany ety io misy tongotra ilay izy. Fa rehefa milely eo tsy maintsy hoe hibindina ilay fory dia afaka kitihana ilay amin'ny sisiny anankiroa iny somary manao boribory ohatran'izao izany lisany rehefa ilay hoe mikitika ilay klitorisy eto ampovoany dia eo tsapan'ny lisany hoe tsy maintsy hitan'ny lisany vehivavy hoe mientana rehefa mikitika ilay manodidina iny lisany. Dia izay no ahalalana an'ilay izy hoe ahalalana lisany hoe eo ilay tongotra ilay klitorisy dia mba kitihan'ny lisany tsara ilay izy dia mampentana an'ilay vehivavy. Dia matoa izay mitovy amin'ny lataka ilay hoe mihenjana dia ilay fory ihany koa matoa mihenjana, matoa izany mihenjana mibindina ilay fory dia mientana ihany koa ilay vehivavy. Fa ilay izy tsy hita avy ety ivelany izany hoe aiza ilay tongotra klitorisy fa tsy hitako. Rehefa milely ianareo vao mahalala an'ilay izy. Dia io efa vatan'ny vehivavy efa natoraly tsy misy maharatsy an'izany mihitsy fa na lehibe na kely eo dia efa izay no natoraly amin'ny vehivavy. Efa io no natoraly amintsika fa tsy voatery hoe na fohy io na lava io na tery io na malalaka dia tsy mety. Fanontaniana manaraka ho anareo izay manana fanontaniana dia mba atao somary lavalava ilay fanontaniana dia mba mora valiana ilay izy. Jerenantsika aty ihany ny fanontaniana manaraka. Tsara be daholo ny zavatra dia tiako hira zengy. Inona ilay hira tianareo? Tsara be zavatra maro. Dia mankasitraka anareo ihany koa manaraka ny fandaharantsika tsy mandeha intsony mba dia be nono fa kely loatra. Teo be nono ve indrisy piso? Ka efa nolazaiko teo ilay izy hoe inona izany no tokony atao raha teo be nono. Dia vatantsika natoraly ry zareo io tsy afaka miova amin'izay hoe lasa raha ohatra ka efa kelikely ny nono
na kelikely ny vody dia efa io ny natoraly amintsika fa tsy misy maharatsy an'izany. Raha ohatra fotsiny ka hoe tena tsy mahazo aina indri hoe kely loatra ilay nono dia tsy maintsy manao plastic surgery. Izay ny vahaolana akaiky. Ireny anefa tsy natoraly ireny tsy maintsy miova mandritra ny 5 taona. Ka raha ohatra indri hoe tsy manam-bola ao anatin'ny 5 taona izay, hivadika ho mamiada ny nono. Ambon'izay alaina ohatra ilay dokotera sendra hoe maty tampoka dia tsy maintsy hiova dokotera indri. Ny olona rehetrarehetra tsy maintsy samy manana ny teknika anaovany zavatra anankiray na anaovany asa. Alaina ohatra hoe mpiasa trano no ny asan'ny olona anankiray dia atao ahoana ny manadio trano, ohatra fafana dia sasana, ampiana savony na tobasana savony dia avy eo amainina. Ny teknika ny hafa anankiray indray ohatra tobasana savony indray mandeha dia kobanina amin'ny rano indray mandeha, tifirina dia amainina. Hitanareo izany? Ohatr'izay ihany koa ny asan'ny mpanao plastic surgery, manana ny teknikany izy hoe ohatr'izao ny mandidy dia atao eto amin'ny lohany eto dia ampidirina ilay zavatra dia zairina. Misy nefa ny dokotera sasany didiana ohatr'izao dia alefa arỳ, ny sasany izao aty amin'ny foatra ny ampidirina, ny sasany indray didiana eto amin'ny nono eto. Hitanareo samy manana ny teknikany ilay dokotera. Ity nefa mbola 5 taona be izao vao afaka hoe amboarina avoazina ilay nono indray. Ka raha sendra mahatampoka ilay dokotera hafa indray manao ilay izy, mety ho sarotsarotra aminazy hikitika ilay izy moa indray koa ny vatany indray koa avy eo moa tsy maintsy maty voadidy lava eo. Ka io aloha tsy hoe ho possible izany mihitsy raha hoe hanositra menaka foana indray hososorandry menaka be eo ilay nono dia lasa ngôza be. Misy aloha hoe mividy fanafody dia lasa mibindina ilay izy. Fa raha mijery ianareo ny olo-malaza ny ivelany dia manao plastic surgery dia hita mipetraka eo ilay nono hoe ngeza ilay izy dia hita mibindina be miavaka eo ilay izy dia hoe io izany ilay izy io miavaka eo an'io. Fa vola miainga amin'ilay izy. Fa ny atoroko hoe raha azo atao dia aloha mijanona ilay natoraly ihany. Tsisy maharatsy an'izany anga ry zareo. Ny fahaizana mankafy sy mikolokolo eo an-tanana izay ny zava-dehibe, fa tsy hoe ny anahy kely loatra tena menatra be. Raha ohatra moa izany ka hoe ianareo mivady izany, raha amin'ny sisany tsy dia falifaly amin'ilay izy dia afaka mankany amin'ny dokotera ianareo roa izany mamaha olana fa tsisy maharatsy an'izany. Fa ahoana ilay izy no tsy mba alefaso? Ahoana ilay izy no tsy mandeha intsony? Inona ilay izy? Inona ilay tsy mandeha intsony? Alefaso mba. Dia inona ilay tsy mandeha intsony? Atahoana ny mikaoty sipa? Ohatrareo efa nandeha ange ilesiny io aleo fa averenako partagena indray ilay publication satria efa lasalasa ny aloha any dia mety tsy hita ny lesany fa averina ilay izy dia mba hita ny lesany indray izany. Est-il possible de discuter avec vous? Yenyo, bonjour, 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 salut, salut, salut. Atahoana miteny sipa rehefa te hilely. Dia lisanao tsy mba mianatra manao romantika izany. Io izao lisany dia nahiteny hoe ndao hilely dia matahotra hoe tahoana izany ty ndao hilely. Felaka be ny hazo lehilahy na ny lapoaly be koa ny hazo lehilahy amin'izay hoe ndao hilely. Izako moa no ity an'izany e. Tsy tsara izany fa mila mianatra romantika lisanoa.
aiza le mifampisakambina kely ohatr'ohatra hoe kitseria ahina anao nake zorony andre tena mahatsara be andrika izahako ohatra hoe sendra tafahoana tampoka nareo ohatra raha samy mpiara-mianatra dia mikopakopa tany ohatr'izao dia rehefa tonga avy any izy dia fihinana mafy be mihitsy dia misabo atao mihodinkodina be eo izany angely atao izay angely romantika fa manino lisany tsy manao an'izany izay fihetsika lisany izay dia efa mampientana vehivavy izay ilay olona miaraka amin'ny lisany mba tara izy avy eo hiaraka amin'ny lisany fa ny lehilahy fotsiny dia hoe dao ilely dia any ambony fandriana fotsiny fampitotona any dia izay tsy ampy izany ny fihetsika lisany andavanandro dia mila atao tsara foana amin'izay madama dia mba tara amin'ny lahy ialahy izao eto mbola tovolahy dikany dia ile lehilahy dia kapoty aloha ampiasaina voaloha sao dia anabe voka zanak'olona tsy amin'ny lerany ihany ny zanak'olona potika ny hoaviny satria izy etin'le fitiavana ny lahy dia tetateta fotsiny izy hoe ndao ilely fa tia be anako ba elahy koa ny ndao ilely fa tsy ampiana kapoty izany fa tsara be ilay izy dia samy potika nareo roa ka raha ohatra ka mazoto tsara elahy hoe ilely dia kapoty aloha ampiasaina voaloha alofa ho ampitsika video mahakasika an'io hoe izay fandaharan'izay dia mba samy mahita ny rehetra fa mino fa manana fantanihoatra an'io daholo manodidina rehetra miantona foana ilay be bonjour voalohany ilay tena mahafinaritra fandarana misatra hoe tekantana fomba famakina raha ohatra izany alaka hiaraka amin'ny vehivavy hoe mbola tsy raha hoe virjy izany ilay vavy dia hoe inona no tokony atao ka inga mitovy alely rehetrarehetra fa angamba misy hoe dia atahoana ilay izy hoe atahoana elahy hoe izany ka fa mafy be vakiko ty pa na hoe hitondra basy be bovy ny latakelahy no hiditra ao hamaky an'ilay izy dia le ao anatiny ao misy karazana hoe hymen noho izany tsy izy tokony mampatahotra ny elahy mamaky an'ilay izy satria tsy inona hoditra manify ilay ao anatin'ilay tranon'jasan'ny vehivavy ao dia le latakelahy no hamaky an'ilay izy tsy zavatra mafy be na sarotra be ilay izy fa iny ihany no mamaky an'ilay izy ilay latakelahy dia anjaran'ny elahy mandika ity fantan'ny elahy ity izany aloha amin'ny ankapobeny dia elahy mbola tsy matotra fa raha ohatra ka fantaniana matotra elahy dia tsy ohatr'izao nefa metraka fantaniana fa ho an'ny tovavy aloha voalohany sikosira indry dia aza maika loatra ho potika ange no ho avy-ndry le lehilahy zao eto maika hamaky vody fotsiny fa tsy manana tanjona tsara ho andry dia indry nefa tara be ampaheo tena tara be ampahezako fa iza mahazo akanjo dia mahazo kiraro dia fitenany bonbon dia fitenany biscuit dia fitenany gâteau foana isan'andro diso adresse indray rehefa azony amin'izay avy eo ilay fory vaky ny vodindry lasa indray izy mandeha mandositra izy nga hiasa saina amindry izany mihitsy hoe vaky ilay vody fa lasa izy mandeha tsy hiasa saina amindry izany ka hisorohana izay zavatra indraindray koa indry ho be voka izy nefa lehilahy mbola tsisy asa dia indry mieritreritra hoe tsy maintsy hanambady izany satria tsy indry be voka dia mitetika indry hoe hiadana be ao tokantrano ao indry vao anenina tongotra aman-tanana tsisy fiadanana ho andry ao satria hijaly ngetry lehilahy vady indry lehilahy tsy vonona ny anorina tokantrano izany ny fahavoazan'ny tokantrano ankehitriny ke dia indry ho aza mipingapinga loha loatra ato izao ny lehilahy mametraka fantaniana mbola tsy ao anatin'ny fahamatorana dia tovavy any ambadibadika azy izany indry ilay mbola tsy ampy taona tsy aza dia maika loatra ilay tonga dia efa hoe hiaraka amin'ny lehilahy tonga dia hoe tia tara aminako raha mbola lasaka ny 5 amby roapolo taona ny lehilahy tsy ao anatin'ny
mbola tsy ao anaty famatorana izany. Mba tsara raha hoe rehefa manambady indri vao hoe milela dia izay mba tsara kokoa ilay izy. Atahoana ny manalava lataka. Efa nandeha ilay izy Atahoana manalava lataka. Efa nandeha zao ifantaniny fa averiko indray izany ilay izy hoe atahoana manalava ilay izy. Ho anareo izay te hanalava ilay izy, misy aloha ilay hoe menaka azo amidy mitovy ilay ana Benono ihany. Teo Benono rakasa teo be lataka rakasa dia arakarakareo ihany io aloha. Misy ilay makany amin'ny dokotera ianareo, ny dokotera efa mivarotra ilay izy lasa mialava lataka lisany. Na nono koa mety ho lasa ngeza amin'izay fotoana izay, fa hafa ihany izany hoe natoraly izany ho ary zareo, mbola hafa izany. Fa io tsy mangeza anazy na kely anazy na atonony anazy ny tena zava-dehibe, fa ny fahaizana mankafy milalao an'ilay izy. Hoe tiany ny ananako dia ataoko izay hampitsara anazy, ataoko ohatr'izao dia makatsy miakatra midina mivily miemotra matory misopirana. Izay no zava-dehibe amin'ilay izy. Dia lasa ny te hanalava lataka dia afaka makany amin'ny dokotera ialahy. Makany amin'ny dokotera ialahy dia ny dokotera no manao ny asany mba ho lava ny lataka ialahy. Ity izany ohatra raha hoe crème vidiana ialahy, ilay ahosotrosotra. Fa betsaka ny zavatra amidin'ny dokotera dia makany ialahy mividy dia manosotra. Fa io aloha dia lazaiko hoe raha ny hozatra ialahy ohatr'izany ka tiany ialahy hitombo avy roeny io, tsy possible mihitsy izany hoe tonga dia lasa hihenjana be ilay hozatra dia avaiza iny hoditra hafa iny hampilalava ilay lataka ialahy, avaiza ilay izy ary. Ho lasa bomba be izany ilay izy, balôma be izany ilay lataka ialahy, avy eo lasa rivotra fotsiny anatin'ilay izy. Ary rehefa lany avy eo ny heran'ilay produit, ilay menaka ampiasaina ialahy, tonga dia lasa fisaka be tampoka eo. Satria ohatra ny vehivavy bevoka ange, ny vehivavy bevoka mihenjana ny hoditry vehivavy rehefa bevoka, dia rehefa miala ny zazakely lasa miemotra, misy sikatrisy sy feno an'ilay mamaripatratra menamena. Ohatr'izay koa ny azo ny lataka ialahy, apetraka aloha ilay menaka dia mizihatra mibidina lasa lava be ilay lataka. Lany amin'izay tsy ny tanjaka ilay menaka napetraka ialahy, efa leo koa ilay lataka satria mihosotra menaka foana, dia lasa fisaka avy eo ilay izy lasa miorokorotra be ilay lataka avy eo dia efa naninona aty lasa nalazo be sady mampatahotra be marokoroko be. Dia eo ialahy vao gaga efa naninona. Fa ny torohevitra foana hoe mba tsara mba miaina amin'ilay natoraly dia izay ny zava-dehibe. Rehefa tena hoe tsy mankafy an'ilay izy moa ianareo dia dokotera ny antonina, any ianareo no mahita ny zavatra tokony atao. Manam-potoana hitafantafana ve? Eny ho anareo izay te hitafatafa dia alefa azy foana ny tafatafa fa tsy misy olana mihitsy mba homeo vahaolana. Be dia be mihitsy lisany teo be lataka. Ny sakay koa ve mahabe mony? Rehefa mihinana sakay dia mba atao amin'ilay atonony ilay izy fa tsy hoe dia atao be dia manao ahoana. Efa hitanareo efa nisy vidéo nataoko tany mahakasika ny atao hoe revy sy ditra. Ny atao hoe revy dia mahalala ny zavatra atonony, ary ny atao hoe ditra dia manao zavatra diso tafahoatra loatra. Milaza izany indri hoe dia ahoana sakay hoe mahabe mony, afaka mihinana sakay indri fa amin'ny atonony ilay izy, fa azo atao be dia be satria sady manimba vatana, ny androny eto amin'ny tarehy eto daholo ny fitambaran'ny zavatra iainantsika rehetra rehetra. Ohatra rehefa avy miasa maraina izao tsika
Jesta be mihitsy mandeha voaka ny trano ka rehefa amin'ny hariva dia marary an-doha reraka be mihitsy lelony tsy zaka satria miandrona eto amin'ny tarehy daholo zavatra nenantsika amin'ny andavanandro. Noho izany tsara foana ilay mba manao zavatra amin'ny atolony isika rehetrarehetra mba ho salama tsara ny vatana. Kokoa inona vaovao dia kokoa inona vaovao anareo dia ny vaovao efa maromaro izao anjaranareo no mijery anazy mba anontany raha ao aoriana fadimbolona ve no mijery dia mety hoe bevoka ho anareo rehefa ohatra hoe ao aoriana ilay fadimbolona ny 4 andro aoriana fadimbolona 4 andro ao aoriana ilay fadimbolona aloha mampiasa kapoty dia ao aorian'izay ianareo afaka milely mandra-pahatonga any amin'ny 10 jours tonga ny 10 jours dia mampiasa kapoty indray mandra-pahatonga hatrany amin'ny 15 jours tonga ny 15 jours dia alàna ny kapoty dia afaka milely foana mandra-pahatonga ny 4 andro mialohan'ny fadimbolana dia kapoty kely indray no ampiasaina. Izay fanaovana anazy. Inona tsy ambaratelo raha io e? Nuke tsy ambaratelo raha io. Inona ilay izy tsy ambaratelo? Inona ilay tsy ambaratelo? Dia ahoana izany ilay tsy ambaratelo? Tsy ambaratelo, tsy ambararoa, tsy ambarafiry, tsy solana mihitsy mahazaka fanabeazana fa manisa andro foana dia efa zatra. Hoe 5 jours avant, 5 jours après ihany no misy RS. 10 octobre règle manomboka 13 octobre dia 26 jours ny règle raha misy RS avy eo 17 octobre mibevoka azafady. Ho anareo manisa andro eto aloha averina ilay izy fa ho hitantsika eo ihany. Inona ilay vidéo ve? Mila vidéo lavalava ve nareo? Efa misy live maromaro ny ataoko dia mba miezaka ako izany manao an'ilay izy mba hoe ho hazava tsara. Ho an'ilay manisa andro zareo ho averiko hanao vaovao indray zako atao teknika hafa indray izany ilay izy dia mba mora ho ahaizany rehetrarehetra satria eto izao nareo ary ilay taloha nareo tsy mijery an'ilay taloha misy azy hoe efa namerina an'ilay teo aloha izany dia mba mora azo nefa nareo tsy mijery izany jereo ihany ilay izy. Azy vidéo mahakasika tontoany miaraka amin'ny 25 tsy ananso izay manana X io ary mbola tsy vono satria manana azy. Izy pasty indray aman'ireny ilay ban, izy pasty indray aman'ireny ilay ban koa tsy tiany indray aman'ireny fa nenay milamina raha resaka fianakaviana bevoka izy izao. Oh, ry anako izany nahazo andreo. Izao ilay zavatra mampalahelo izao. Hitanareo izany ny lehilahy tsy mena mivadika. Dia milaza izy fa tsy tia ilay vehivavy kanefa bevoka ilay vehivavy. Indrisy. Izy izay ilay mampakaka amin'ny lehilahy. Maninona elisany milaza fa hoe tsy tia kanefa bevoka ilay zanak'olona.
Dehilahy zany aloha eto le anisan'ny ny lehilahy mampirafy efa toetra ratsy ny lehilahy io. Ary ny lehilahy eto le mampirafy eto 20 taona sady tsy anasa, mbola ao anatin'ny ditra ozy ako, ao anatin'ny ditra sy ny adalàna. Dia sarotsarotra ihany izany, sarotra be. Ny torohevitra ataoko ny vehivavy dia hoe ilay manamboatra zazakely asa mipingapingindry. Fa eto izao dia mijaly ilay zanak'olona, bevoka ilay ex-ny izy kanefa miaraka amin'ilay vehivavy vao ato. Iza no iarahana, ilay ex sa ilay eto? Milaza fa tsy tia nefa mihinana ihany. Dia ho an'ny tovovavy malagasy mbola averiko foana fa ilay manamboatra zazakely dia aza maika. Raha tena maika ary ndry ka tena te hilely manantona mankany amin'ny dokotera ndry. Ny dokotera manoro ny tokony atao, inona ny tokony atao mba tsy ho bevoka. Izay ny vahaolana. Fa aza mitetitetika mihitsy ndry hoe hanamboatra zazakely dia ho alain'ny vady aingana. Ity fafandrety. Eto izao lehilahy 20 taona sady tsy anasa na nabevoka zanak'olona, ho velomina amin'inona izany ka ity zazakely? Ao ange lehilahy vao tena hivadika alika rehefa hanambady. Izy ilay zatra efa antolorana fotsiny dia miandry ho toloram-potsiny ihany koa. Dia mbola mampitadrina ny tovovavy malagasy tsy reraka foana, aza maikamaika loatra indrindra pisy fa hijaly raha ohatra indrika maika loatra.